Akorati. Akorati. Fafanjariany zao. Ino antony? Na tsy nahafatsika nanao an'io fety nataotsika ty, lanonana nataotsika ty, ny fatahorandreo antsika fa fandresena bevata io. Miarahabatsika tompon'andraikitra eny anivon'ny tokotany zay tonga manatrika etona sy ireo ray aman-dreny Sojabe zay tonga namaly ny antso. Efa fantatsika angambany zavatra niseho fitaka natao atsika, fanambanimbanina natao atsika, fanaovana tsinotsinona no natao atsika. Ny antony dia zao, rehefa misy olona mangataka zavatra zany rehefa tsy ho amena dia tenenina mialoha. Fa nanaovana antsika andrasana mihitsy hoe 24 heures tsy alohan'ny zavatra ataotsika, zay vao namoana décision maika na daty ara tsisy eo. Na daty tsy teo. Mazava ho azy nisy anitsindry, nisy ny fanakanana amin'ny ara-tsy-apanahy fa tsy amin'ny logika zay tokony anaovantsika zavatra. Ny antony dia tsotra hoe tsy levon'vavon'ireo nandresentsika andreo tamin'ny députation. Marary iny marary. Io dia fa nisan'ny tolona io. Tolona io ary tsy indray mandeha nareo resy ka nasitry mivava sanatria mivava dia fa andevy Sotrobe sahady. Indray mandeha Matavaritsika tsy mandevy Sotrobe amizay. Fa ny tolona tsy maintsy mitohy. Ka ny tena koa dia manome fisaorana anareo na dia nisy ny sakantsakana natao, nisy ny intimidation mbola mandeha amin'ireo responsable atsika eny anivon'ny fokotany eny. Misy olona karamaina efa tonga amintsika ty zany ny anarandreo. Fa ny anahy zany afatra fotsiny ho anareo responsable eto aoka zany na provocation. Tsy mila an'izany intsony ny firenentsika. Izao tsy fahombiazana zay iainantsika zao dia vokatra ny tsy haizantsika mitantana ary parametra maro mahatonga an'izao dia nisany firaviravian-tanany manam-pahefana amintsika. Io manam-pahefana tsy amintsika Mahajanga eto ihany fa manerana Madagasikara saika tsy manana an'izay fahavononana amin'ny andraikitra izay sahanina izay. Ary miandrandra lava ny décision hafa no andraisan'ny fanapahan-kevitra. Ka raha ohatra tsy misy ny fahaleovantena ho an'ireo cadre atsika manerana Madagasikara dia dikan'izay simba ny fahalalahana ary tsy hiteraka vokatsoantsika velively izay. Malahelo ny tena raha ohatra ka izao zavatra iainantsika. Everiko fa zavatra farany kely ny fanaovana lanonana izany. Na hitantsika tao nisy olona nanao karnavaly, hitantsika sa tsy hitantsika? Hitanay! Olona misera regny. Tsisy problème. Nefa mifety reo igny. Fa maninona rehefa tsika mifety zany tsy azotsika atao. Apetraka ihany io fanontaniana. Fanjakana ve misy atsika ty? Misy fanjakana ve atsika? Raha ohatra ka misy fanjakana atsika, mipetraka ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra. Ny filoham-pirenena ho an'ny malagasy rehetrarehetra, fa tsy ho an'ny mpiaradia amin'ny riry ihany. Ka noho izany raha mahazo mifety reo mahazo mifety koa tsika. Mahazo manao fanetsiketsehana ara-politika reo mahazo manao koa tsika. Jereo ahoana moa tsy atezitra atsika, tsy ampisy lonolony amintsika samy mpiray tanàna amin'ny toe-javatra mitovy amin'izay. Iza no manao an'izay iza? Ny mpitondra ihany ene. Iza no mamboly korotana eto? Nefa mahafantatra tsara reo efa tsy vanim-potoana fanaovana an'izany isatsika zao. Mazava loatra.
efa tsy misy matoky andreo, efa vitsy ny mpiaradia amin'izy ireo, fa tsy mendrika intsony ny fanaovana tsindry azo lena amin'ny mpiray-tanindrazana, indrindra amin'ny mpiray-tanàna antsika sambytsika eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Lazaina foana fa tsika ny mpanakorontana. Iza zao no manakorontana io? Eto zao nareo, misy tranon'olo voatoraka eto? Misy olona voatabataba eto? Mazava ho azy fa olon-kendry tsika, mahalala ny fihavanana, mahalala ihany koa ny tombotsoa iombona antsika rehetrarehetra. Ka tsy tokony hisy ny fiantsina. Io zavatra io tsy maintsy ampiakarintsika amin'ny sehatra avoavo kokoa. Politika no atao, fihavanana, fifankatiavana, fifaninanana. Efa tsy misy intsony zany tampon-tanàna Mahajanga eto. Raha mahita tsika amin'izao fotoana izao misy hetsika ara-koltoraly izay misy tampon-tanàna antsika eto, eo Katsepy 8 kilometra miala antsika io. Zany dia fanandratana ny vakoka ato amin'ny région Boiny. Misy an'izay vakoka ara-koltoraly atao hoe Sobaia zay amin'izao. Tsy mahita autorité locale eny ianareo, tsy hainy préfet, tsy hainy gouverneur, ministre roa tseny, maire tseny, dia mampametra-panontaniana hoe mbola tompona andraikitra ato amin'ny région Boiny ve ireo olona ireo sa mpikaramanady zay manimba endriky nyity fitondrana ty. Ireo ihany no mifanimba ao fa zavatra tsy azo ekena zany. Fa maninona no tsy tonga reo manatrika an'izay zay le ratsiam-panahy zay, satria député Amada no mikarakara an'izany hany, tsy levony vavonindreo. Aleo ambarako anareo ainareo misy an'izany amintsika eto. Nefa misy zavatra ataondreo anareo angamba tsy nahita hoe député nareo absent. Zaho tonga foana manatrika. Fihavanana zany, fiarahana izany ho an'ny tombotsoa ny tanànatsika. Ninninona tsy fitovian-kevitra, tsy fifankatiavana ho an'zareo, fa za tsy manana an'izay satria mpanabe ny tenako. Zaho tsy mirafy amin'ny tombotsoa ny vahoaka amin'ny Mahajanga. Aoka zava zay. Zay laza hoe zavatra ataony Afakandro tsy mifanaraka zavatra teneny, tsy mifanaraka amin'ny zavatra ataony. Diso zany. Afakandro amin'ny kritika zavatra tsy mety, manitsy zavatra tsy mety, fa zavatra mety kosa zay no irariany vahoaka rehetrarehetra, ary zay no fidiananareo anay. Karaha tonga eto ampilazaonareo no namatsika fa tsy tanteraka noho ny etraketraky ny sasany ny lanonanatsika, fa tsy maintsy ho ataotsika io nara-pitso na afaka pitso rehefa tsy manaiky ireo amin'ny andro elandro amin'ny fitondrana io tsika mifety. Fa maninona sy mibabamboakanareo irery any no atao an'izao manerana Madagasikara? Zay ve le olo malemy zay? Zay ve le olo matahotra zay? Zay ve le olona tsy atokesan'ny vahoaka Mahajanga zay? Tia valiny. Tsisy artiste tsika? Tsisy artiste tsika, jeronareo tsisy akizy eto. Fa fahaindreo zany hoe raha naomby zao fitondrana izao na mijoro tsy sahanay, na mikritike tsy vitanay, fa matoa tsika tonga amin'ny tsikera dikan'izay tsisy zavatra mahomby eto, ary tsisy fampandrosoana eto. Ka noho izany mbola betsaka ny ady ataotsika, betsaka na ny fahalalana raha tsy azotsika. Izy olona zay to zay na mifety tsy azotsika. Ny amaray farany mbola ho tonga koa raha pitso tsy azonao atao matory miaraka amin'ny vadinao. Raha tsy mahazo anareo mey fa adinonareo moa na misy fotoana filohan'ny repoblika nandeha amin'ny faritra atsimo iny, rehefa nahita olona izy zany namotaniany hoe aroambinao areo ohatra mbola misy bosy nambarana tadidinareo tantara iny dia miresaka amin'izay izy rehefa avy eo nilaza fa hoe hainareo mampahatra anareo fiterahanareo maro izy ka tsy famiditra amin'ny feran'ny kilotin'olo izy zany. Hamaray rapitso mbola ho avy zay satria ny jadona zany efa mahazo vahatra eto Madagasikara. Ny atao hoe jadona ny zavatra rehetrarehetra ataonao zany voafefe anao.
Hitanareo zao ny ankabetsany vahoaka malagasy amizao tsy malalaka tsony. Ny mpanao politika tsy afaka miresaka. Ny mpanao gazety jeronareo mpanao gazety vao mpavetivety filohan'ny andrim-panjakana no manambany mpanao gazety hoe verena mianatra nefa rehefa jerenao izy no very tadidy satria inona ny antony azo atao ny ankety parlementaire raha ohatra misy zavatra anankiray miseho eto amin'ny firenena zay mbola tsy nandalo fitsarana. Zany resaka boiny zany mbola tsy nandalo fitsarana dia dikan'izay azo atao ny manao ankety parlementaire. Izy no diso izy no diso nefa manambany mpanao gazety. Ka eto zany isariako ny sainareo rehetra ny fandresena tsy azo matoritory zany. Tsy azo matoritory io sao dia mieritreritra nareo hoe avelao ino ma misy fomba fitentsika mazonga zay hoe amaray mahery ka anao matory anao mieritreritra amaray mahery amaray malemy foana rehefa tsy mitentsika rehefa tsy mitsangana tsika. Normalement zay zavatra mandalo amin'ny fiarahamonina misy atsika tokony sahay mitentsika sahay manitsitsika isorako anareo fa momandreo efa mifoanareo amin'ny alalan'ny fanentanana ny namana ny révolution ny fifoazana avy amin'ny olombitsy mifanentana tsisy zavatra azo atao intsony manerana ny Madagasikara fa raha mbola ireo cadre tsika reo no mivarotra ny fanahin-dreo reo de chef de service tsika reo tivizana foana firenena ty satria fa betsaka loatra ny mivarotra ny fanahiny. Ahoana moa andraisanao fanampahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalàna zay no atao hoe mivarotra ny fanahiny tsy mety zay. Ary zay no nilazako andreo hoe rehefa mametraka lalàna dia apetraro ho any rehetra tsy misy amboniny lalàna. Nanao redynamisation reo mety tsara nanao carnaval nandia Kalamanjana niditra anaty hôtely ny fety na dia anatin'ny fisaonana atsika teto mety tsisy problème ary tsy misy ntsikeranireo fa rehefa manao ny hafa tokony avelanao koa satria zay ny fifanajana zay tsy voatery ifankatia atsika fa nefa voadiditsika ifanajana tsara mifankatia tsy maintsy misy io araky ny oabolatsika zay hoe ny omby ambala ny foana ambarandreo tsy miaraka amin'ny foa reo tsy maintsy misy foana ny tavela. Ka zay moa zany miverina aminareo zany manome an'izay fisaorana sy fakasitrahana zay aminareo tsika raha mbola velona manantena foana tsika tsy maintsy mandroso firenena tsika ty fa mitaky fandraisana andraikitra zay fijoroana zay eto koa moa zany alohan'ny amranako an'izay teny zay ataoko eto nandao antsika ny cordon team zay miaraka amintsika ato amin'ny firaisankina moa zany dia maty tamin'ny maraina teo mivavaka amin'ny fanahintsika azo toerana tsara dia manarakaraka an'izay zany soratsika reo ray aman-drenitsika reo mbola naneho fahendrena satria reo raha tokony ho izy tonga tamin'ny lakamisy teo fa rehefa tsy nahazo ny autorisation zany dia voatery izy reo tsy afaka nandeha ty satria tsika tsy olo mikorontana fa zaho nefa miteny foana ty fitondrana ty nazo tamin'ny fanonganam-panjakana ka noho izany aza matoritory anareo matoa ny olona anankiray nanao an'izay dikan'izay zany vonona hatramin'ny farany izy nao faty hiaro an'io fitondrana io. Ka raha antsika isan'andro hoe maray mahery zaka jiaby misy farany io tsisy farany maty eo foana izy tsika maty koa mijaly tsika ty. Dikan'izay mifoaza manomboky androany mijoroa manomboky androany ary aza mety lembenana amin'ny zavatra tsy mety zay foana itenenako anareo aza menatra amin'ny olona tsy menatra anao rehefa olona tsy manaja anao dia aitsio tsy mety ny ataonao zany no zavatra mila ho ataotsika fa mitandrona zay fihavanana zay tsika mitandrona ny fahendrena fa kosa tsy manaiky lembenana amin'ny zavatra tsy mety zay angambany ny lava zay ihany koa ny foy eto dia makasitraka atsika rehetrarehetra tsy maintsy mbola isy ny etsika ho ataotsika ny antso ataotsika ny redynamisation tsy maintsy ataotsika fa anatiny fanarahan-dalàna nanaovantsika an'izay ho hita eo rehefa mihitatra foana ty fanaovana zavatra tsy mety tya tsy maintsy hitroatra ihany ny malagasy ampodiko ty teny ty ho ataotsika filamatra rehefa tsika no matory mandihy ny mpanao ratsy izy reo mifoa tsika matory izy mifoa fa amin'ny fotoana tsika mifoa izy milefa na lambany tsy vitany manao azy
ary fa maro zay tanaty rekitako ohatra efa hitatsika ho an'olona zay manao tsy mety mbola ho avy io kobain-dragnahary io ho avy io bakeo tsy tiandreo fa tsika miandry mila mirahina mila mifandray-tsika mila tena mitambatra atsika mijery ny tombontsombonantsika farany manko ohatran'izay dia misy asa maro ataotsika eto atombokotsika ambondrona izy io ary misy koa ny zavatra hozaraintsika koa ny resaka fahazavana aorinan'izao satria etsika ty zany saiko hoe etsika goavana nataotsika dia aorinan'izay tsika miditra amin'ny fizarana jiro ino anivon'ny fokotany eny amin'ny taona ho avy tsika raha sitrapony tompo miditra amin'ny fanamboarana zavatra eny an-tany malandy eny koa ny poste avancé satria tsy mandry fahalemana neny mba ahafahana mampitombo ny bureau ny ropitany filaminanareo hitavona ny fandefalemana ohatran'izay koa ny any Sotema koa zany hojerena koa makasika ny lalana mampitoy an'ny Nosy Maurice sy Sotema tsika miasa manao kory tsy amendreo lalana manao kory tsika izy mbarako zay rehefa mampiasa fahendrena tsika dia mampiasa fahendrena ary mifampiresaka amindreo anatin'ny fahendrena hatreto aloha mbola tsy nisy ny ady fanaovantsika amin'ny reo mpitondra fanjakana atsika eto fantako tsy fidindreo ny mahazo andreo fa zaho fotsiny miteny andreo mijoroanareo amin'ny mahalelahinareo fa rehefa tsy mety aminareo no miasa eto mora aminareo mangataka affectation mijery plasy hafa zay mety aminareo zahay mila olo hiasa eto fa tsy olo atao marionety satria mampalahelo ane reo nianatra diplômé ny olo maniraka andreo na BPC baka tsy anagnana mandidy andreo zay zavatra zay tsy mety avelao reo hiasa ankalalana ka zay lazaiko zay rehefa tsy mety amindreo eto mifindra zay tsika mila olo miasa eto ary mila olo mijoro fa ny zavatra nataondreo zay mbola ifankahita tsy ho ela zahay satria nataondreo ny mankasa fahefahandreo mibaikobaiko an'olona ao amin'ny gendarmerie zany zavatra tsy azo ekena amin'ny alalan'ny SMS amin'ny alalan'ny antso tsy maintsy baiko indreo mpanaovinao zavatra tsy mety ampiasa mpanjakana zany tsy azo atao avelao ny olona malalaka amin'ny asany rehefa tsy mety zazaterenareo fa lasa matahotra na nimpiasa mpanjakana satria matahotra affectation zay angambany saotra atsika jiaby antsika karaha natongavantsika teto tsisy problème mody koa tsika tsisy problème satria tsika eto tsisy olo mamy olo salama iaby ary afakandro tsy matanatra olo misotro toka satria izy tsy mino fa zaho tsy manaka raha misy eto an-tragno any zaho tsy manaka anan'izay fa zaho tsy zariko amin'ny koveta anareo tsy zariko amin'ny sio nareo ary tsy zariko amin'ny toka koa fa ino mila mahita asa vita ary mahita asa mijoro ivelomany mpiray tanindrazana zany no izy ny firenena mandroso hitatsika rehetrarehetra reo tsisy mizara varany tsisy mizarazara kivety zany tamin'ny taonjato angambany arivo taona lasa zany ve mbola elatsika amizao tsy mety zany sokafo reo izy ny famaty reo zany hoe nandrosotsika taloha fa zao tsika tsy mandroso taloha tsika nandroso zao tsika tsy mandroso satria tsisy asa rehefa misy ny asa dikan'izay miadana atsika boaka malagasy reo zay no edivatsika fa zany possible rehefa filoam-pirenena vonona no mitondra atsika ka misaotra andreo présidentsika reo zay nankahery nanotro natram'ny farandreo tsy nijoro tany Antananarivo niaro atsika mahajanga satria zao droitsika zao fety manolanolana nefa tsy nekendreo dia reo nijoro hatram'ny farandreo manoana atsika ary nandefa vaovao maro manerana Madagasikara saotra atsika jiaby tonga eto kasitrahiko anareo za tianareo tiako nareo tiako amin'ny foko jiaby saotra